Efa elaelatsika zay tsy nagnano création na type beat ho ana artiste malaza malagasy dia amin'ity vidéo ty zany dia nagnano création na type beat instrumental ho an'ny Rimkasy César mitambatra zany hoe instru fitaingenana ery zalarolaza genre mitovitovy amizay. Salam olo jiaby, mbola dadakely the producer right here. Izy efa nambarako tamin'ny intro teo fa andeha namboatra instrumental de type Rimkasy César atsika. IACAM à Vendée. Fa alohany amorognantsika ny instrumental de type beat Rimkasy César dia magnasa anao za misaboneva malaky. Raha sendra mandalondalo mizaza vidéo am YouTube agny anao dia mba tapeo am barre de recherche eo tuto FL Studio Gas fa maro be ny zavatra gratuit azonao agny ankoatran'le tuto zaraiko akagny. Toy ny mazatra ny gratosintsika niany guys dia karazagna loopina gitara tsara be daholy zavatra farany guys fa mipotra amin'ny fotoagna tsy ampoizinao ilay mot de passe eo amin'ny écran io ka mandraisan'olo tsara aza misy dinganigny na 1 seconde aza fa zavatra farany. Mbola misy adigny kely. Ho anao zay te ho lasa receveur bogosy dia magnome formation gratuite ho anao amin'ny vidiny mirary de mirary koa dadakely de producer alefaso ny dossier anao. Miredredy. Ya tonga amin'ny FL Studio tsika mbola voasokatra mihitsy ity projet ty dia ny zavatra ho ataontsika voalohany ho ataoko voalohany zany isafidy BPM na afrobeat dia za koa fa neritreritry tsy mila mandinikela 105 BPM no fidintsika. Zay, parfait. Vita ny 105 BPM antsika. Dia ny fagnaraka zay ny étape voalohany primordial ho ataontsika amin'ity vidéo ty dia ny fisafidianana clé na fijerena ny scale hoentintsika hoe en mineur ve tondrasantsika anazy sa en majeur dia isafidy majeur za dia G dièse. Voilà, G dièse dia copieko ho an'izay mividy an'le formation dia mahay tsara n'ity technique ty le technique fijerena mélodie amizay anao tsy very tsy lany fotoagna mijery hoe aiza no miady amin'ny accordko aiza no tsy miady amin'ny accord. Rehefa azontsika ny scale ny G dièse majeur dia aka accord amizay za dia ny accord alaintsika accord 1 4 6 5 dia ny accord alaiko voalohany zany ny 1 satria any amin'ny technique zay nampianariko anareo numérotentsika ny scale anakifito zany hoe note anakifito mandrafitra an'le G majeur. Aka marimba tsy nataoko tonga dia miaraka maneno izy fa ohatrany misy nakisako amin'le grille ihany amizay mahazo an'le feo kring 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 kring. Za te hanampy gitara acoustique. Za te hanampy zavatra somary profond kokoa, zavatra ino ma zany ohatrany somary disco nefa afaka ampiarahana amin'ny gadona afrobeat. Eto zay fa mandinika sahady ahoana sy ahoana ny arrangement dia en fonction zay fandinihako an'le arrangement zay no anampiko ny élément miasa ao, anampiko ny composition ka zany. Anisy zavatra mampisy émotion tsika.
Za mbola tia nisy sauce kely, zavatra mandeha en contretemps, zavatra somary misy attaque bebe kokoa zany fa tsy zavatra malemilemy. Za efa mieritreritra iaho teo hoe efa mieritreritra ny arrangement de après ny refrain somary asiko ny refrain zany zaraiko anankiroa, ny anankiray tena refrain fa ny anankiray ohatran'ny partie ohatran'ny pause de misy chœur manarakaraka. De amizay za mampiasa gitara solo. Iny ihany miverimberina eo. Bon, za tsy ankasarotra miresaka drums amin'izy ity fa hialaka loop za, loopina percussion de ampiako kick de mikirakira ny lafiny basse atsika. Ty ilay loop de hitady kick mba tsaratsara agny za. Kick tsotra. Rehefa miaraka am'ilay loop izy de karahan'ity. Ny zavatra manky aminazy dia ny basse. Atsika tsy andeha hagnano basse délire be karakory fa basse karazany anankiroa na telo fogna no anaovantsika anazy de ça va. Bon, ny basse voalohany andeha alaiko aloha dia basse manaraka route-note fotsiny. Alefantsika miaraka amin'ny instru rehetrarehetra. Tsy fandrenesana satria mbola tsisy balance io, tsisy ninninina fa alefantsika miaraka amin'ny fondamental izy. Ny amaranantsika anazy dia hitady basse ny refrain za somary movementé kokoa, ty ihany no cloneko zany hoe dupliqueko de manipuleko de eo tsika mahita anazy. Toy ny mahazatra agnano arrangement kely za, agnano mixage kely an'igny instrumental igny fa mbola tsy balancer tsara, tsy matsiro tsara de écoutentsika ny version finale n'izy mixé miaraka amin'ny raha jiaby kiasy. Ho anao zay mbola débutant amin'ny resaka FL Studio, manam-pagniriagna te ho lasa beatmaker dia misy formation disponible ho anao amin'ny vidiny mirary de mirary, nataoko 20 000 ariary fotsiny le izy. Magnamianao rendez-vous amin'ny fotoagna magnaraka koa guys. Ciao!